ny andro ity manolotra ny arahaba sy ny firalitso ho antsika any atokantrano tsirairay avy any asainay ampanajana ary ianao tsy saraka aminay fa anaraka anay hatramin'ny farany samy natsikatra ngambo isika rehetra aloha fa somary ohatry nanao volinandro ririnina izay ny tamin'ny andro any zoma raha araka ny vinavina aloha sy ny hoan'ny foronana makany amin'ny farany herinandro dia mbola itoy izy io ho amin'ny rapito sabotsy sy any amin'ny lahady any mafimafy kely ny fitsokony rivotra eto amin'ny fahatry ny eto aty an-tanety zany indrindra ihany koa mety arahana herika zany indraindray fa ho any amin'ny latsinainy ihany kosa vao vinavinaina tsy dia anerika intsony ny andro fa ho aty amin'ny tapany tendrina atsy Madagasikara sy ny tendriny avaratry Madagasikara aty dia mafimafy kely ny mety hofitsiky rivotra vokatra rehetrarehetra zay dia somary ahitana fidinany kely ny maripana ambony indrindra ho antsika hampanjona ny ranomasina sy mpampiasa ny ranomasina aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara satria morontsiraka atsinanany nosy aty dia mila mitandrina isika fa ho mafimafy kely ny fitsokony rivotra toy izao ary no mety ho tetry ny andro ho an'ny rapitso sabotsy izay andripindripika aloha ny andro aty amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo ary Alaotra ary mipakatra aty amin'ny faritra atsinanana aty akaendrika tandrifindrahona kosa ho aty amin'ny faritry Boeny sy aty amin'ny faritry Melaka aty fa ny atao voatano iateo mipakatra aty amin'ny faritry Vatovavidovinany sy aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana aty dia somary azo herika ho amin'ny rapitso maraina fa ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina saika andrahoana avokoa ny andro raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia azorana malefaka hatrany atsika aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo, Alaotra ary mipakatra aty amin'ny faritra Atsinanana aty akaendrika tandrifindrahona zany ho aty amin'ny avaratra andrefan'ny nosy iray manontolo iny ny eto voatany kosa sy ny aty amin'ny tany rehetrarehetra iny dia saika anerika avokoa ny andro fa raha ho an'ny tapany atsimo nosy toy ny faritra Atsimo andrefana sy ny faritra Andro iny dia andrahoana ny andro toy izao ary ny maripana aloha vao vinavina ho amin'ny rapitso maraina 5 degré celsius aloha ho an'ny faritry Vakinankaratra raha manodidina ny 20 sy 20 degré celsius eo ho any Antananarivo sy Fianarantsoa morontsiraky Madagasikara rehetra dia saika eo amin'ny 3 na 4 misy mandratratra any amin'ny 5 degré celsius mihitsy ho an'ny taolanaro any raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia any Mahevatanana any aloha nanevikevoka ny andro izay mandratra 30 degré celsius fa ny eto voatany toy ny Analamanga sy any amin'ny faritry Fianarantsoa iny dia eo amin'ny 20 na 17 degré celsius eo morontsiraka rehetra dia saika eo amin'ny 20 degré celsius ny aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary ny ilany atsinanana Madagasikara kosa dia manodidina ny 20 degré celsius eo avokoa raha toeranao ivoaka andeha firenendehibe ivelan'ny Madagasikara raha andeha tsangatsangana any ianao dia toy izao ny mety ho tetry ny andro andrahoana ny andro ho an'ny Paris fa ho an'ny Milan kosa dia ibalika be ingaby masoandro Johannesburg, Nairobi ary Bangkok kosa dia anorana raha ikotroka ny andro ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia anorana malefaka ho an'ny Maurice sy Comore raha ka endrika tandrifindrahona zany ho an'ny La Réunion ho an'ny Seychelles kosa dia azo orana raha ikotroka izay indray aloha no azo natolotra tamin'ity an'ity nisaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany izay avy ety amin'ny sampana fampahafantarana mety toetry ny andro kosa dia mirary farany herinandro sambatra ho anao azadino amin'ny alatsany ianao avy izao dia karakara varavarana misokatra izay avy ety amin'ny meteo manasa anao tonga avy ety amin'ny foibe meteo manomboka amin'ny latsinainy ka hatramin'ny zoma ho avy izao veloma tompoko